sekolim-pamahan'olana dia ozy izy tsika hoe ahoana ary zany ny havahan'ny olako mandeha amin'ny fahamarinana aloha voalohany manaraka izay lazain'Andriamanitra aloha faharoa mifandray amin'Andriamanitra na miombona amin'Andriamanitra mandrakarivintsika le fiombonana tsy hoe eny e miombona fotsiny e fa ao anatin'ny fiombonana misy fitiavana ao anatin'ny fiombonana misy fanekenana izay ego ao anatinao fa fandraisana izay avy amin'Andriamanitra ao anatina fiombonana mila mahatsiaro tsika ny olana tsika te handray izay tokony ho raisin'Andriamanitra solution a Jesosy efa navita ny zavatra rehetra ho ana sy ho anao problema fahatsiarovana tsarovatsika ve zany amin'ny fotoana anankiray aiza ho aiza ny ananantsika an'ilay pisy ao anaty afahantsika mifankahita amin'izany fahatsiarovana sy fiombonana amin'i Jesosy zany andaontsika hiankim-po amin'Andriamanitra foana andaontsika tsy hijery olana intsony eny e ny olana ane misy e ny olana ane mandalo e farak'izay teny zay hoe mandalo ny olana rehefa mandalo ny olana ohatran'ny rahoana mandalo fa misy masoandro rehefa avy eo rehefa avy ny orana zany tamin'ny diakapoka ny ainany teo amin'ny hazo fijaliana jereo fa iny hazo iny mavesatra fanetin'i Jesosy dia resin'i Jesosy tamin'ny hafatesany efa nalevina zany ny zavatra mavesatra rehetra aza alaina ntsony aza antsona ntsony fa miandrandra zavatra any ambony iny any ambony ao amin'ilay tsy hita maso misy fanahy masinao izay napetrany tsy lavitra fa mitoetra ao anatintsika anontany fanahy masina ahoana ny andanana amin'ity lalana ity sady témoignage ilay izy no fiarahana fanahy masina misy fotoana mandeha any amin'ny toerana lavitra tsisy nizana izy ianao mahatsapa hoe very ianao ary ianao mahafantatra hoe very ianao zay na dia hoe lalana anankiray any ary ny eo anoloanao fa ohatrany tonga dia misy sentiment irery zany ianao fa rehefa mivavaka ka mangataka amin'ny fanahy masina mangataka sinina satria Andriamanitra dia Andriamanitra ny zavatra rehetra izy afaka manome sy mamaly amin'izay alalan'izay tiany hamalina izy fa mba mety zay fantatrao ny angatahanao aminy fa mamaly izy manondro lalana anao izy ary tsy very zany tsika mila velomintsika ilay fanahin'Andriamanitra izay nataony ao anatintsika fa manjary matory ny fanahy masina rehefa tsy foazontsika izy mila mifankahita amin'ny fanahin'Andriamanitra tsika fa tsy ilay fanahy aina izay mahatsapa ny aty an-tany fotsiny ilay fanahy aina izay mila confort mila filany sy mety hiriritra mety hananany hafa mila manadio ny fisainantsika tsika ao anatin'izany ahatonga ilay sain'i Kristy hipetraka sy toetra tsara ao anatintsika mila miala amin'ny ratsy fanaontsika ozy izy miala zany tsy Andriamanitra amin'ny manala azy fa ianao na izaho no miala amin'ilay ratsy fanao matoa fanao dia efa tsy hitantsony hoe ratsy zany
fa fanamasina manendry anao rehefa hoe tsy mety dia ilana zay. Mila miankohoka marina tsika, miankohoka marina. Inona ary zany le marina? Jesosy rery marina. Tsy mitady fahamarinana tsika, fa fahamarinana efa lazaina fa mivelatra eo amintsika. Mila miankohoka amin'ny Jesosy tsika satria izy rery no mahalala ny lalana izay tokony hisoratsika. Mila mandeha amin'ny fampianarana tsika izay manambara irery an'i Kristy Jesosy. Ary mila mino an'i Jesosy tsika satria Jesosy sy ny ray dia iray ihany ozy izy. Zany hoe ilay fiankohofantsika izany tsy hoe Andriamanitra tsy hita maso, fa afaka ny tarafintsika amin'ny alalan'i Jesosy izay nampanoratra ny boky filazantsara, izay efa voasoratra mialoha tamin'ny alalan'ny fanahy tao amin'ny mpaminany. Tonga nofo Jesosy tamin'ny nanoratana azy ary ny réaliser ny etaetan'ny rainy izy tamin'ny natongavany tetỳ tany. Dia ninona? Namonjy sy tady ny very. Isika efa isan'ny voavonjy fa mila mandeha ao anatin'izay famonjen'izay. Mila miambina tsika, tsy reraka tsika miambina satria ny hevi-dratsin'ny Satana ny andavo anao, ny andavo anahy. Fa saotra n'Andriamanitra tsika fa tsisy fanamelohan-tena. Fa raha vao misy fanamelohan-tena dia tsy voavonjy dia ozy izy Jesosy koa nanaitra anahy ilay izy tamin'ny sekolim-panasitranana tamin'ny tapabolana angamba n'iny hoe zao aza mini manota ozy izy Jesosy fa zay ihany tsy ambatafiditra any an-danitra. Rehefa fantatrao fa tsy mety dia aza atao tsony. Rehefa fantatrao fa tsy tiany Jesosy dia mialahy eo. Ary donc antsika indray ny Hébreu Hébreu 1:1 Hébreu 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa ny nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariana an'izao tontolo izao. Izy koa no famirapiratany voninahiny sy ny endriky ny tenany indrindra ary mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny tenany, amin'ny teniny, amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa manao fanadiovana afaka ny fahotana izy dia nipetraka teo amin'ny tanana ankavanany lehibe any amin'ny avo. Amen. Jereo fa nisoratan'Andriamanitra mihitsy ilay voambara teo. Tsy misy akoatran'i Jesosy no tokony ankohofana. Tsy misy akoatran'ny fanamasina no tokony ankohofana. Ary tsy misy akoatran'ny ray no tokony ankohofana satria izy ilay telo izay iray. Amin'izao andro faran'izao ozy izy nampiteneniny tamintsika ny zanany. Jereo fa izay mpanompon'Andriamanitra irahana miteny dia tsy maintsy manambara an'i Jesosy. Velona Jesosy ary eo ankavanany ray izy misolo vavantsika. Nomena antsika kosa ny fanahiny masina mba ahafahantsika manana conseil, ahafahantsika manana fampianarana, ahafahantsika manana taridalana, ahafahantsika manana fampaherezana, ahafahantsika manana sy mamoaka ny vokatry ny fanahy. Vokatry ny fanahy fa voalaza teo ny anankiray aminy mangina maharitra. Donc vokatry ny fanahy efa hitantsika Galatiana 5:22-23 amin'ny anaran'i Jesosy fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Voalohany fitiavana. Aiza ho aiza ilay fitiavanao. Jereo fitiavan'i Jesosy anao sy za
Zany teneniko satria fantatro ny lalana nisy aho nangalan'i Jesosy anahy. Misy fitiavana zay namindrano fo foana. Nisy fotoana fokasigara efa amataonany tamin'iza nianatra ny fokan'izany tamin'ny classe de seconde. Dia ilay mbola mifampipasipasy eny aloha. Dia nanomboka mifampipasipasy teny dia mibetsaka ilay trohana. Tonga ny classe de première terminale dia mahasamby vidy amin'izay. Dia rehefa avy eo tsy afaka tsony raha tsy tena efa taty ariana be taty. Efa nafantatra an' Jesosy aho. Vao nafantatra. Tsy nisy nanery anahy na pasteur Rodolphe. Tsy nisy nanery anahy mihitsy hoe melahy. Fa zao ilay teny tonga tato anaty no nampatonga saina hoe aika tsy sitrapon'Andriamanitra ilay izy. Aza lotona amin'ny vatantsika amin'ny zavatra ampidirina aloha. Sady iny tsy afaka mivoaka any ambany tsy ohatran'ilay hoe sakafo izy raha miditra amin'ny vavanao dia afaka mivoaka any amin'ny maloto raha hoe misy poziny. Fa iny mijanona ao anaty tratra ao ny falotony ny sigara iny. Dia vao maly mihitsy vao nafantatra hoe aika misy mpanala an'izany hoe asiana sondy nettoyage tsy haiko fanafody zany dia mivoaka ilay mikohaka dia mivoaka ilay goudron ao anaty. Fa za saorako an' Jesosy fa tao anatin'ny tsy haiko roa taona nisitranin' Jesosy ilay goudron tavela tao anaty tratra. Fa za efa nisy fotoana miakatra fiakarana dia sepotra. Fa voninahitra ho an'i Jesosy ny amin'ny fanasitranany. Voninahitra ho an'i Jesosy ny amin'ny teny izay nairany na tonga ho tonga saina. Dia zao lehibe lobe dia efa afaka ihany roa taona fa tafaverina kely indray satria mandeha irery. Izay ilay problema. Rehefa hoe mandeha irery ve dia mieritreritra ianao hoe tsy hitan'Andriamanitra, tsy marina. Fa za aloha efa niterin'Andriamanitra tamin'izany. Papa ty Antananarivo zany Toliara any anatin'ny Krofokala any. Dia nahazo réseau dia natsoina. Dia Jesosy nge mahita an'seho izy dia tonga saina. Tsy nisy hoe zavatra hoe efa vita fa ilay fisainana mandehandeha be. Satria ny zavatra entourage misy tsy hoe moramora fa mifakam-panahy be dia be. Dia nampiany Jesosy hoe mijoro tsara. Dia rehefa mijoro tsara dia hitan'i Jesosy. Dia ahitsiny Jesosy dia hoentin'i Jesosy eo aminazy. Mila manana fisainana antsika matahotra an'Andriamanitra. Ary mila mahatsiaro tsika hoe miaraka amintsika Jesosy naiza naiza. Jereo fa ataon'i Jesosy ho famonjena ny hafintsika rehefa feno anazy. Rehefa feno anazy tsika misy mbola témoignage ihany teny an-dalana. Misy olona mila famonjena. Ilay izy finoana fotsiny. Dia ilay olona mahavariana fa tonga dia mahafantatra koa izy hoe afaka miara-mivavaka aminy. Satria ilay fanahin'Andriamanitra ao anatiny koa manambara aminazy ihany. Dia rehefa miaraka mivavaka dia misy solution men'Andriamanitra. Ny ahafantarana mitsahatra ilay olona. Ary ianao koa mitsahatra satria ianao mandre fanahy masina miteny hoe efa vitako ilay izy. Ndao tsika tsy hatsiaro tena ho irery na hoe mahatsiaro tena ho abandonen'Andriamanitra izany. Fa Andriamanitra rainao izy, mahalala ny momba anao rehetra izy. Jesosy sady zoky no ray. Fanahy masina atao anatintsika izay manandratra antsika mandrakariva. Ao amin'ny Hébreu 3:12 ihany koa. Hébreu 3:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo ry rahalahy, ndrao isy aminareo anana fo ratsy ka tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Fa mifananary isan'andro raha mbola atao hoe anio
fandrao isy aminareo tonga mafo noho ny famitahany ota efa tonga piombona amin'ny Kristy tsika raha miazona mafy ny fiandohan'ny fatokisantsika hatramin'ny farany amen. Mila mitandrina tsika fa sao dia ireare satria hoe efa voavonjy. Mila mitandrina tsika fa sao iteniteny hoe zany ho izy zany manana an' Jesosy fa nareo tsy manana, dia lasa mampiala amin'Andriamanitra velona zany satria maka ny toeran'Andriamanitra tsika. Ndao tsika iteny amin'ny fotsika foana hoe mila mangina, mila mahay manetry tena, ary mila mifananatra isan'andro tsika, manomboka amin'ny tenanao, anaro ny tenanao aloha amin'ny alalan'ny fanamasina izay ao anatinao. Tsy ny hafa fa za teny amin'ny tenako. Mila mandiny tena mandrakarivo tsika isan'andro na hoe isaky ny anio, satria Andriamanitra tsy niteny antsika hoe heveriny rapitso fa misaorany amin'ny androany, fa an'Andriamanitra mihevitra ny apitso. Aza manamafy fo fa mihoatra lavitra noho ny ota hono kay mafy fo reto. Le mafy fo mandatsy ohatr'izao fotsiny sans raison. Manamafy fo mihevitena ho marina nefa namarinina. Manamafy fo tena hoe mety noho ny zavatra lalovana dia lasa mailontsika noho ny doute. Doute ny tena manamafy fo, fa mila tototsika ny doute, mila dombotsika le doute izay avy amin'ny fisainantsika, fa mila mandeha amin'ny fotsika satria avy ao amin'ny fo ny avian'ny aina. Ny aina zany fanahy izay iarahan'Andriamanitra amin'ny fanahany ato anatintsika. Mila tonga piombona amin'ny Kristy tsika ary miazona ilay ny andohantsika izay natokitsika hatramin'ny verena fitiavana voalohany. Mila matoky an' Jesosy tsika izay niantso atsika. Mety misy sinina ny arahanareo mianaka na ataontsika hoe prodige izay mety hitanao, mety tsy nisy koa, fa zao Jesosy eo foana. Raha vao sainao ny diso fijery dia tsy hitanao Jesosy, fa rehefa mandeha amin'ny fotsika amin'ny fitiavana dia mifankahita amin'ny Jesosy. Fahasosorana anisan'ny manamafy fo sy mamafa amin'ny présencen'Andriamanitra. Alohantsika misy zavatra ampifantarin'Andriamanitra hoe jereo fa na ny olona manompo andriamanin-kafa azy, ataontsika hoe manao yoga na mpanompon'ny andriamanin-kafa, mahavita mitandry teny ireo, mahavita vavaka matetika ireo ho an'Andriamanitra ny. Fa isika rehefa tsy terena ve dia tsy hatsara an'Andriamanitra. Mila manana an'izany rigueur mpiainana zany tsika, mila manana an'izany endurance mivavaka mandrakarivaka tsy reraka zany tsika, fa tsy hoe vita ny sekoly dia vita ny journée. Vita ny sekoly anao sy Andriamanitra amin'izay. Fiarahana teto tsara indrindra ny fiarahan'ny vavaka, fa important kokoa malala sy mifankazatra ianao sy Andriamanitra ray. Mila tsy sosotra tsika satria ny eo amin'izao tontolo izao ange tsy manao afa-tsy izay asosotra anao fa hafaly azy. Mila miambina tsika satria mitondra zavatra important indrindra dia ny fanamasina. Jesosy ao anatinareo. Jesosy eny ankavanany iray fa nalefa ny fanahiny izay iray aminazy ihany ao anatintsika. Tsarovo zany fa tsy irery ianao, matokia azy hatramin'ny farany,
miaino ny feon'i Jesosy iny mety miteny amin'ny zavatra be dia be. Misy tenin'Andriamanitra eny amin'ny bus eny. Nisy fotoana tamin'izany mandeha dia misy tenin'Andriamanitra misadrese aminao. Eny amin'ny soratra tomobile eny. Tatoato moatra tsy dia nahita an'izany intsony fa tsy haiko hoe naninona. Fa teny amintsika foana Andriamanitra amin'ny masontsika, amin'ny sofintsika, amin'ny feo izay velona atao anatintsika. Dia mila tsy manahintsika fa ozy izy aza manahy ianareo fa zany Andriamanitra reo mahefa sy mita mamatsy, mita amin'ny fotsika, mita amin'ny fiarovana antsika. Aza matahotra ozy izy amin'ny fonareo fa za ilay izy tsy hatrizay ka ho mandrakizay. Aza mora sositra izany fa mahamafy fo zany. Mila fitsikina Andriamanitra. Fitsikina avy ao am-po fa tsy amboarina io. Hafa ny sourire commercial fa tonga dia fantatrao ilay olona hoe sourire commercial zany. Fa fitsikinao avy amin'ny fonao tonga dia manindrona ny ao anatinao, mampifony ao anatinao. Dao tsika nomen'Andriamanitra tenitsika mba hahatonga antsika hijoro indray. Dao tsika hivavaka mba hahatonga ny teny rehetra izay efa voaraintsika tsy misy ho latsaka, tsy misy ho very, ary hahatonga antsika ahay hamoaka an'izany vokatry ny fanahy zany izay ao anatintsika. Matoa avoaka dia sedraina fa tsy hisy sedra mafy zany satria Jesosy mahalala anao sy ny zavatra zakanao. Dao tsika hisaotra an'Andriamanitra hivavaka. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra betsaka ny amin'ny message amenao. Saotra betsaka satria tsy avy aminay zany fa avy aminao ihany Jesosy. Fa izay kosa ilay mandray sy miaino anao ary mampiatra an'izany teninao zany. Tsy mora ny mampiatra an'izany fa mora rehefa atao ilay izy amin'ny finiavana, amin'ny fo madio. Saotra satria anao ny teny hoe rehefa madio am-po dia mahita anao. Mila tsy sositra izay dia madio am-po. Mila tsy sositra izay amin'ny rehetrarehetra izay rainay dia madio am-po izay dia mifankahita aminao. Atolotray am-pelantananao Jesosy ny journée anay sy ny momba anay androany sady fisaoranay anao sahady satria efa matoky anao izay ary miantehitra sy miantratra aminao izay Jesosy. Dia ianao mahalala izay hevitra heverana anay fa hevitra tsy hitondra loza fa fiadanana kosa. Saotra Jesosy ny amin'ny teny mamy izay menao. Saotra ny amin'ny fanahinao masina izay velona atao anatinay. Ary misaotra anao Jesosy izay mbola miaro anay sy manolotra eo amin'iray hoe efa nisy sakrifisy vitako fa anary eo. Saotra betsaka Jesosy ny amin'izany appartenance anao zany aminay. Saotra satria ny rahanao soa dia hanadio ny fisainanay. Ny rahanao dia mamelona ny fanahinay ary ny nofinao ihany koa dia mitondra fiainana aminay. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy any Nazareta. Amen. Andao tsika tehaka mafy andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra tompoko. Alléluia. Manona fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Amen. Amen. Andao tsika hiaraka merina hoe ny fisiny eto amin'ny fiainako dia mihoatra lavitra noho ny fisiko. Isa 2 3. Ny fisiny eo amin'ny fiainako dia mihoatra lavitra noho ny fisiko. Alléluia. Sekoly famana olana androany te hanao fampaherezana ho anao ahako. Tsy hoe za moa zany no te hanao fampaherezana ho anao fa ohatrany hoe mba mifampahereantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Luka 7:20 andininy 12 hatramin'ny farany no teny hatramin'ny 7:30 zany no tenin'Andriamanitra ho raisitsika. Fa noho ny amin'ny fotoana dia tsy ovaka itsika ilay izy fa alaitsika eny antsefatsefany eny. Luka 7:20 andininy 12 hatramin'ny 7:30. Rehefa niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy dia nisy boka folo lahy. Ny fanena taminy dia nijanona teny lavitra eny dia niantso mafy ireo boky ireo hoe ry Jesosy tompo mamindra fo aminay. Dia rehefa hitan'i Jesosy ireo boka folo lahy ireo dia ozy izy taminy andana miseho eny am-pisorona ary rehefa lasa ireo dia nadio teny am-piandehanana izy folo lahy. Fa ny anankiray ihany no tonga teo amin'i Jesosy rehefa sitrana dia niverina nankalaza an'Andriamanitra
tamin'ny feo mahery dia niankoka teo tongotra Jesosy dia nisaotra azy dia Samaritana iny lehilahy iny dia Jesosy moa niteny hoe fanakaiza aiza namanao fa angatsy anankifolonareo teo fa maninona no ray fotsiny nakaiza ny sivy dia nivalian'i Jesosy eo amin'ny andiny fa 7:20 hoe mitsangana mandehana ny finoanao no efa nahavonjy anao. Amen. Eo ny hatramin'ny andiny fa 7:20 angamany io fa hotoizantsika io ihany araka ny fotoana izay omeny Jesosy antsika eto. Sekoly famana olana androany possible mivaha ny olana eo amin'ny fiainanao. Miangavy an Jesosy fotsiny ianao hoe ry Jesosy tompo mamindrafo amiko tena hoe mitaraina maître ozy izy amin'ny teny vazaha hoe Jésus maître tonga dia mamindrafo dia nitodika Jesosy dia niteny Jesosy dia le tenin' Jesosy iny rehefa katoavina dia miteraka vahaolana eo amin'ny fiainanao. Zany hoe io olanao io zany mila miantso an Jesosy ianao, mila manaiky fa tompo Jesosy dia fitsoran Jesosy ny teny ohatra anao tonga eto amin'ny sekoly androany ange dia mamotsitra teny Jesosy dia voakatoavinao iny dia mivaha ny olana. Mivaha ny olana fa le anankisivy tsy tanteraka ny fanasitranana teo aminy satria tsy niverina nanome voninahitra an Jesosy, tsy niankoka teo amin'ny Jesosy fa le anankiray any amin'ny dika teny fototra le anankiray no tomombana zany hoe raha boky izy raha mondro ny tanany dia niverina naniry daholo ny ratsan-tanany. Alleluia. Famindram-po afaka mikarakara ny fiainanao andavanandro. Tsy mitovy ny famindram-po sy ny famonjena. Ny famindram-po ry Jesosy zanaka Davida mamindrafo dia alany ny olanao fa tsy midika akory izay hoe voavonjy ianao. Zay résumé ty ataoko ty tsy midika akory izay hoe voavonjy ianao fa ny famahana ny olanao androany tsy miantoka ny mandrakizay ianao. Zay fa ny fankatoavanao le teny kosa nefa possible mahany olanao fa tsy voatery hoe assuré ny mandrakizay ianao. Famindram-po raha oharina amin'ny famonjena. Toetra an'Andriamanitra ny famindram-po. Afaka misitraka ny hatsara an'Andriamanitra tsika fa tsy miantoka ny famonjena zany fa ny faneketsika ny mission an Jesosy irery ihany. Ahoana moa zany hoe mission an Jesosy tonga hitady sy hamonjy ny very rehefa raisinao Jesosy amin'ny mamesia azy. Iny le jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny anankiray ny teny hoe raha ianao mpamonjy dia vonjeo ny tenanao dia vonjeo koa zahay fa ny anankiray kosa ny teny hoe tena tsarovy rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Samy jiolahy zao fa ny anankiray ny andro ny zavatra mahana ny olana androany dia tsy voavonjy fa ny anankiray ny aiky ny mission an Jesosy dia tonga tany amin'ny mandrakizay teo aneo ihany. Dia ahoana? Ifantoka amin'ny androany ve? Sa ifantoka amin'ny mandrakizay? Tsara Andriamanitra, tsara ny toetra mpamindrafo miantra izy fa izay toetra an'izay dia afaka isitrahanao androany fa tadio fa misy anankiray nirahana hamonjy anao Jesosy. Ekeo izy dia raisy ny famonjen'i Jesosy aza tsinotsiniavina ny antony nahatongavany. Amen. Amen. Finoana mahavonjy raha oharina amin'ny finoana izay andrasan'i Jesosy. Ny finoanao no nahavonjy anao izy Jesosy. Mitsangana mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao, zany hoe ny finoanao no namaly ny etaetanao teo amin'ny nofo. Teo sitrana ianao, mino ianao fa Jesosy no afaka manao an'izany dia afaka ho tonga eo aminao zany. Hebreo 12:20. Ny finoana dia fanantenana ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Nanantenan'i Jesosy izy naniry an Jesosy izy dia azony izay nilainy. Tadiditsika eo amin'ny Luka 12:7 sy 9 dia izao voasoratra hoe Andriamanitra ve tsy hanome rariny ny olom-boafidiny izay mitaraina aminy ny andro aman'alina ary moa hitarejetra va izy. Dia ozy izy hoe lazaiko aminareo Jesosy ny teny an'io fa omen'Andriamanitra rariny faingana izy fa misy tohany ao. Tsy any amin'ilay fahamaliana ny olanao androany zany ny fantohan'i Jesosy fa ozy i Jesosy kanefa raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany. Io tsy le finoana nentina tao amin'ilay zatovolahy na nasitrana le fahajambana teo aminy fa io le finoana tiany Jesosy ho hita rehefa miverina eny amin'ny rahoan'ny izy. Hebreo 12:20. Finoana azahoana ny zavatra ilainao androany sy finoana miantoka ny mandrakizay ianao. Possible mivaha ny olanao kanefa le zavatra tiany Jesosy ho hita ve no hita eo amin'ny fiainanao. Raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy.
andininy faharoapolo amin'iko toko fafiry ihany toko fafiry tsika teo toko fafito amby folo andininy faharoapolo ary Jesosy noho ny nanontany ny fariseo ny andro izay ny fanjakan'Andriamanitra dia namaly azy hoe tsy misehoseho ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny olona tsy hanao hoe indro erina ety fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misehoseho. Alleluia. Alleluia. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misehoseho mifampitohy ireo tantara ireo fa résumé an'ny lesona antsika tsy haiko hoe firy taona. Tsy misehoseho ny fanjakan'Andriamanitra dia tenenina foana antsika. Fanetretena. Ny toe-panaraka an'Andriamanitra vao lesona tamin'ny Zoma dia ahoana hono? Toe-panaraka an'Andriamanitra ny toe-panahy dia ambony lavitra noho ny zava-panahy ary ny zava-panahy dia ambony lavitra noho ny izay mahatery anao androany na io olana io zany. Ny toe-panahy dia ambony lavitra noho ny zava-panahy. Toe-panahy tsy misehoseho. Ozy Jesosy tsy misehoseho ny fiavin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ndao tsika tena hoe aniry an'izany tena hoe toetra an' Jesosy. Izay mahatonga an' Jesosy milaza raha sekoly famana olana androany izany olana zany olona miasa fatratra fa tsy voavaly mihitsy les besoins. Olona mavesatretana tena ohatran'ny hoe tena voajerena zany tsy mila mpaminany fa voajerena. Mandalo olana indray angambany iny. Dia ozy Jesosy Matthieu 11:28-29 makanesa aty amiko. Le olona miasa fatratra sy mavesatretana no mila tonga ao amin' Jesosy. Mila mibanjina an Jesosy, mila mifantoka amin' Jesosy. Tsy le olana no ilain' Jesosy ho tonga eo aminy fa za le miasa fatratra. Le olona mavesatretana no mila tonga eo amin' Jesosy. Ny olanao rehefa tena tonga eo amin' Jesosy ianao dia ozy Jesosy omeko fitsaharana ianao. Rehefa ao anaty olana tsy Jesosy amaha olana no ifantohana fa za mila mahazo antoka fa tena tonga eo amin' Jesosy. Ny ahafantarana fa tonga eo amin' Jesosy ianao dia misy fitsaharana tonga eo aminao. Tsy hoe miala ny olana. Tsy le tafiotra tamin'ny Petera nasain'i Jesosy nandeha teny ambony rano no natsahatra fa fitsaharana ny tonga tao anatin'ny Petera nahatonga azy afaka nandeha teny amin' Jesosy. Androany zany tsy le olana aloha no alana fa aiza ny fitsaharanao. So dia mifantoka amin' Jesosy amaha olana ianao. Le jiolahy anankiray hoe raha ianao no Mesia dia vonjeo ny tenanao dia mba vonjeo koa zahay. Zay. Teneniny eo akaikinao. Aza miandrandra famana olana amin' Jesosy fa vao ny olan'Andriamanitra. Petera anadino mitafiotra fa anatona an' Jesosy no ny fibanjinana an' Jesosy. Alleluia. Tsy le olana no asorina fa ny fifantohanao no tian' Jesosy tsy ho ao amin'ny zava-misy. Jesosy ange tsy mana foana olana fa ny olana ro izay ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Raha miteny zany hoe asory ty olana ty dia Jesosy te ho faty. Hiala eto amin'izao tontolo izao. Fa tsy ny olana no esorin'i Jesosy fa ny fifantohanao ny tian' Jesosy ho ao aminy. Amen. Ny zavatra misy amin'izao fiainantsika andavanandro izao andininy 5:20 indray tsika manomboka. Tsy maintsy mijaly mafy izy alohan'ny ka ho lavin'ny ity taranaka ity. Ary tahaka ny andron'ny Noa dia izy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Nihinana izy, nisotro izy, napakabady izy, navoaka ho ampakarina izy, mandra-piavo ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara dia tonga ny safidrano ka nandringana azy rehetra. Mandeha foana amin'ny fanairana. Ho avy Jesosy, hiveriny Jesosy, aza hifantohana io zavatra andavanandro io. Tsy hoe enoy tsara so dia miteninareo kapasitery sanatra miteny hoe aza hifantohana ny zavatra andavanandro noho zany bakileko any ty hoe ataoko totoa. Mifantoha ataovy izay tokony ataonao amin'ny fiainana andavanandro fa rehefa misy fanairana dia zao mba enoy le fanairana dia ampifantohy any amin'ny essentiel any amin'izay tokony hifantohana ny sainao. Jereva 100 taona Noa no ny antsoantso foana ny amin'ny hiaviany safidrano. Vakio ny any amin'ny testamenta taloha fa rehefa tao mikajy dia
zato taona nandritra ny zato taona no anana namboatra samby fiara foana dia ohatrany hoe adaladala dia raha miresaka zany hoe tamin'izaho mbola kely ny efa nahitan'io rangah io milaza fa isy safidrano zao aho efa niteraka efa manan-jafy kely mbola tsy tonga ny safidrano dia inona voalaza ny soratra masina ny inana ny olona ny sotry ny olona nampakabady ny olona navoaka ao ampakarina ny olona mandra-piavony ny andro izay nidiranao atao anatin'ny samby fiara ny teny izay lazain'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tanteraka fa zao aiza ny fifantohanao ao amin'ny toe-panahy ve sa ao amin'ny zava-panahy sa eo amin'ny fiainanao andavanandro fanetretena nge ny fiainona ny Noa fanetretena ny fankatoavana ny fanairan'ny Noa tsy haiko hoe iza le Noa mety ny vadinao mety ny zanakao mety paster mety le olona mitoriteny eny an-dalambe eny fa sao dia manao tsinitsinina n'ireny karazana fanairan'ireny tsika dia tsy miraharaha tsy mampifantoka antsika eo amin'ny zay tena tokony ifantohana fa reto olona tamin'ny andron'ny Noa reto dia nanao tsinitsinina ny fifantohana ny amin'ny safidrano dia nifantoka loatra tamin'ny fiainana andavanandro mipeka tokoa mipeka tsy haiko hoe fiteny ve aloha zany naneno tsy naneno koa fa tonga ny safidrano adino fa mino fa tsy ho tantarantsika zany amin'ny anaran'i Jesosy eno ilay fanairana dia mifantoha mandrakizay nandeha ny rapelina tamin'ny Zoma toe-panahy ambony lavitra noho ny zava-panahy ny zava-panahy ambony lavitra noho io olana sy ny fiainana andavanandro io tsy hoe tsy miaina akory tsy hoe tsy miaina intsony akory fa afaka miaina ianao fa mikarakara ny mandrakizay alleloia alleloia andro Noa nandeha safidrano aveo koa nandeha ny andro Lota manomboka amin'ny 920 Noa zany tonga dia hoe mety karazana population génération hoe reto tamin'ny andro Noa dia nanao tsinitsinina satria Noa efa hitako teo foana ny vadiny Lota indray ny andro Lota ny inana izy ny sotro izy ny varotra izy namboly izy nanao trano izy fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota avy tao Sodoma dia nisy afo sy solofara ny latsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra mitovy fiainana andavanandro ohatran'izao fa amin'ny fotoana izay fotoana an'Andriamanitra dia tsy maintsy hitsahatra ny fiainana andavanandro dia io miara-mitsahatra na le olona niaraka tamin'ny Lota na le olona tsy niaraka tamin'ny Lota fa ny fanontaniana dia hoe tahaka izany koa amin'ny andro izay isehony zanak'olona io tsy mahafantatra na roviana ny andro isehony Jesosy eny amin'ny raha ny lanitra fa sao dia ny fifantohako sao dia ny fifantohanao any amin'ilay zavatra andavanandro dia ho adinonao ny misaina sy mihevitra ny mandrakizay andao amboarintsika ny fifantohantsika alleloia fotoana izao tsy ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo tsy hanaovana mafy tsy mora sorena ary tsy sorena mihitsy le mora sorena mantsy misy degré hoe raha vao retsyretsyreto sy mbola tsy sorena fa rehefa eto amin'ity amin'izay normal raha sorenako efa zao ve teneno eo akaikinao tsy sorena mihitsy ianao hoe fa olona miambina ny fonao ianao amen na androny Lota vao nivoaka Lota tafakatra ny ataontsika hoe tafiala ny olona tokony ivonjena latsaka amin'izay ny grande tribulation raha zay ny azo andika azy 9:30 ary amin'izany andro zany izay ao an-trano izay eo an-tampon-trano ary ny entany ao an-trano dia aoka tsy hidina haka izany ary toy izany koa izay any an-tsaha aoka tsy hiverina amin'izay efa nilozana izy 9:30 ny fitininy tsarovo ny vadiny Lota aiza ny fonao any amin'izay toerany ary ianao dia hoany koa fonao amen amen ataovy Jesosy no arenanao Jesosy Kristy no ilainao aza mifantoka amin'ny materiel andalo io tsy hatondritsika na fanjaitra ray ary na dia 1 gramme na volamena ary tsy hatondra an'izany ianao fa ozy izy tsarovo ny vadiny Lota raha ny atampon-trano ianao manelo ny trompetra aza midina maka ny entanao ao an-trano midika an'izay aza miraharaha materiel mora tenenina zany fa exercice sy devoir atsika
ty ve ny efa niasako nandritra 4 taona, ty ve ny foazako maraina isanandro lahady hariva vao manao repos, ny sasany lahady maraina. Dia ahoana zany? Io ny tenin' Jesosy. Jesosy no niteny anio. Dikan'izay tena nisy ny tantaran'ny Lota. Tena marina io. Tsarovo ny vadin'ny Lota. Inona tokony tsaroana ny vadin'ny Lota? Rehefa lasa izy nivoaka niala tao a Sodoma, mba anisan'ny nandray fanairana ange vadin'ny Lota e. Mba anisany hoe niara nivoaka tamin'ny Lota koa. Fa zao rehefa tafavoaka ny vadin'ny Lota, inona ny zavatra nisy? Tsaroany ny arenany. Dia nitodika izy nijery. Tsy nahatondra ninninona. Vao nitodika izy adino. Hebreo 12 andin'ny 2 sy voalohany. Le vesatra tao am-pony vadin'ny Lota. Esoro izy Hebreo 12 andin'ny voalohany. Esoro ny avesarana. Fa iny vesatra iny ny tsy ahafahana mijery ny mandrakizay sy mibanjana an' Jesosy. Mandrakizay atsika dia ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Alleloia. Tsy any an-danitra le izy, fa raha tsy any an-danitra Jesosy sy ny ray dia tsy antsika. Fa any amin'izay misy an'Andriamanitra no hitondrahan Jesosy atsika. Résumé zany tsy zavatra foroniko zany. Nazovona mizovo mitady hamonjy ny ainy dia havery azy, ary nazovona no havery ny ainy dia ahazo izany. Noho ny amin'ny Kristy raha te havery ny ainao ianao dia hovonjena ny ainao. Fa raha vao mifikitra amin'ny arena, any amin'izay misy ny arenao dia hoangofonao. Dia hozy izy Jesosy, tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamoana nareo. Dia izay tompoinao nefa no any amin'izay ny mandrakizay ianao. Lota voavonjy fa mivadin'ny Lota lasa vongatsira. Personnel ny famonjena. Personnel ny famonjena. Afaka manaitra ny ankonanao ianao fa ny décision dia anao, ny décision dia anazy. Afaka tairiny ianao fa ny décision dia anahy, ny décision dia anao. Personnel ny famonjena. Tsisy hoe izay menakavy dia tsy maintsy. Fa décision anao, décision an zanakao, décision an vadinao. Hozy izy Jesosy, lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany, zany hoe ora varim-bariana. Fotoana mahareraka, fotoana mahasasatra, mahabe toromaso. Isy roa lahy miray fandriana, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Le jolahy anankiroa, ny ray lasa, ny ray tsy lasa. Personnel ny famonjena. Isy koa rovavy miara mitoto vary, ny anankiray ho raisina, ny anankiray avela. Personnel ny famonjena. Alléluia. Aleo ohatran'izany dia amin'izay taitra tsara dia mifo tsara e. Amen na. Dia hozy izy lera lahy tamin'ny sabotsy amin'ny tinako anazy sy lera vavy tamin'ny sabotsy. Rehefa vita ny teny, ranabavy fa tsy rahavavy. Rehefa avy mandray lesona, ndana mipratike mistopy avy. Avereno tsakotsakoana ny teny. Alléluia. Tsy hoe mandray dia efa lasa atao an-doha zany, fa tsisy fampiarana. Dia mirebeloty, dia ao ihany, dia ao ihany, dia ao ihany. Fa andao rehefa tonga ny teny, dia mijanona tsika mitokana amin'ny saintsaina teny, impiry moa tsika tenenina an'izany. Ny andrasan'Andriamanitra dia fa avy miteny izy, dia tonga ao amin'ny efitra mangina miresaka aminy. Amen. Hozy izy pasteur hoe avereno enona reny teny reny, avereno tsakotsakoany reny. Alléluia. Dia samy mitsakotsako. Amen na. Hozy izy Jesosy amaranako azy. Mankanesa ty amiko Matthieu 11:28 à 30. Ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no ame anareo fitsarana. Ekena hoe mavesatra ny ady, mavesatra ny zavatra lalovana. Fa andao re anam-potoana akeo amin'i Jesosy. Any tongava eo amin'i Jesosy, mitongava eo amin'i Jesosy. Tongava eo amin'i Jesosy. Aza manantena kory asorony ny entana nanana fa Jesosy ange ty ahitanao tonga eo aminy. Makanesa ty amiko izy. Dia rehefa tonga eo ianao dia hoe oeto ny ziokako, dia ianaro ny fomba fanaoko fa za malemy fanahy sady tsy miavonam-po. Andao hianatra eo amin'i Jesosy. Andao hianatra ity eo amin'i Jesosy. Andao hianatra alemy fanahy eo amin'i Jesosy. Jesosy ny modely tsara indrindra. Jesosy ny ivantananao. Amen. Hozy Jesosy, maivana ange ny ziokako e, mora ny entako e. Fitsarana nataon'i Jesosy takalo ny zavatra hoentinao eo. Amen. Amen. Ndao tsika hitsangana, ndao tsika hisaotra an' Jesosy. Misaotra Jesosy fa andresaka taminay indray ianao androany. Manome voninahitra anao zay. Jesosy
aoka ahay zay hianatra aminao, ataovy mora ampianarana zay Jesosy. Aoka hiala ny amafisan-doha rehetrarehetra Jesosy a. Dia aoka hiala ny fieverana nofonay Jesosy, satria ireny no mahatonga anay tena hoe tsy eritreritra ny mandrakizay fa mieritreritra fa mbola anampy-taona foana no manana amin'ny mandrakizay, nefa tsy fantatra tsony na roviana no any anony trompetra sy isehonao eny amin'ny raha ho any lanitra Jesosy a. Ampio zay Jesosy tena hoe miaraka amin'izany teny zany a, anomana amin'ny mandrakizay, tsy hanao vazivazy ny fiainam-panahy. Ho tonga eo aminao isan'andro, hitsahatra eo aminao, ary indrindrindrindra ao anatin'izao situation zao a, anaiky hianatra eo aminao, hianatra fahalemem-panahy, hianatra fanetretena, tsy misy fihavonana any am-po. Misaotra Jesosy a, fa raha ny olana andavanandro ao anatin'ny fankatoavana ny teny androany dia fa mivazany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny tianao hita Jesosy a, zay ve mibanjina anao sa miandrandra famahana olana androany Jesosy a, averina ihany aminao ny fifantohanay. Ianao no irinay Jesosy, ianao mahazo aina ty anatinay izay mikonsidere ny fanatrehanao mihoatra lavitra noho ny zavatra trehanay isan'andro. Zany ny tianao Jesosy, satria raha ho avy ianao dia te hiteny aminay hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ataoko midira ty amin'ny fifalian'ny tomponao Jesosy a. Tsarovo ny vahoakanao, mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Mahaza ho toerana vetivety a, dia aleo tatazantsika ny fanatitra. Alleluia. Ny fotoanantsika dia miova fa tsy hoe tsy miova. Ny sekoly latsinainy talata alarobia eto ihany. Ny alakamisy a dia tsy misy fivadikanina eo amin'ny shalom. Ny alakamisy zao a dia tsy misy fivadikanina eo amin'ny shalom, fa amin'ny herinandro zany a dia miverina misy fivadikanina ao amin'ny shalom. Ny azoma tsy miova amin'ny fotoanantsika. Ny azoma dia ao amin'ny efatra, ao amin'ny trampokon'olona analakely zoma fanotronana. Ny sabotsy a, enoy tsara, ny sabotsy dia tsy misy fotoana eny amin'ny baipasy ery amin'ny centre, fa ao amin'ny trampokon'olona analakely isika no misy fotoana ho an'izay tsy afaka mandeha averiko. Ny asabotsy a dia ao amin'ny trampokon'olona analakely tsika amin'ny fito sasany angambany izay a no manomboka ny fotoana communion ho an'izay tsy afaka mandeha antsorono mandidy. Ho an'izay afaka mandeha antsorono mandidy kosa dia manantona ny ambasadoro a, dia maka ny andinindininy a, atsangano hoe nitany ny ambasadoro azafady reny ny taty fanatitra reny a, reto izy reto a, dia maka ny andinindininy a ho an'izay andeha ho any antsorono mandidy na mandeha fiara iraisany ianao na mitondra fiara manokana. Kroazaditsika ny antsorono mandidy a amin'ny zoma sy sabotsy izao. Alleluia. Dia zay programmatsika. Lady moa zany a raha manam-paniriana ianao a hoe misy vondrombavaka vitsivitsy maromaro dia manatona an'ireny pasteur reny ianao a, dia atorony anao hoe aiza no toerana tokony andehananao. Izay ny fotoanantsika fa andaontsika hitsangana hanome voninahitran'i Jesosy a. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay, asandrato ny tananao dia mivavaha ianao. Jesosy a, mankasitraka, misaotra ny amin'ny fitiavanao. Aoka Jesosy ny toe-ponao ho velona ty anatinay. Aoka izay Jesosy tena hoe andrianao foana, ahafanay mianatra eo aminao isan'andro. Jesosy a, tsy connaissance ny ilaina Jesosy a, tsy hoe lesona tena fantatra izany Jesosy, fa hoe ho tonga fiainanay isan'andro na aiza toerana andehananay Jesosy. Tena hoe ho vavy olombelonao zay, ho tia ny olona rehetrarehetra zay, mahay mifankatia zay, feno fanetreteny zay, mahay miaina ny teny zay Jesosy a, ary indrindra madio zay amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy a, mankasitraka anao zay, raha andeha ny tsirairay avy dia mivavaka ray amin'ny anaran'i Jesosy, tsarovy ao amin'izay manavesatra azy ny tsirairay. Jesosy a, omeo fitsaharana ny tsirairay tahaka an'ilay jamba folo lahy Jesosy zay niantso anao nanaiky mametra anao dia nivahanao ny olany, kanefa mihoatra lavitra noho izany ny etaetanay Jesosy. Raha androany no maneno ny trompetra dia tsy hisy adonona ray azy zay Jesosy, fa hisitraka ny fankasitrahanao hiaraka aminao any amin'ny mandrakizay Jesosy a. Aoka ny finoanay tsy ao amin'ilay finoana fanantenana ny fahaiza-manoanao, fa ilay finoana fijerenanao, mibanjina anao ilay tompo finoana sy mpanefa azy, ninona zavatra mety ho lalovana Jesosy.
dia tsy hijery ny tany zahay, tsy hiondrika hijery ny tany zahay, fa hikatsaka ny fifalianao zahay, satria izany no antom-pisianay Jesosy. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny zava-panahy tena hoe ho ambony no materiel sy izay matery isan'andro ary mihoatra lavitra noho izany Jesosy sy ny toe-panahy. Izany no hifantohanao aty aminay Jesosy, izay hamoaka ny toetranao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra anao zay. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka Jesosy ho velona ty anatinay ny faniriana sy ny etaentanao Jesosy. Tsy faniriana fotsiny fa tena fikatsahana an'izany atao hoe toe-panahy zany Jesosy. Ampianao zay amin'ny alalanao, amin'ny alalan'ny fanahinao masina, mba hiombona aminao mandrakariva Jesosy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy raha andeha zay dia aoka ny fanahinao hitarika anay, aoka ny fanahinao hiaraka aminay, ary aoka ianao hiaraka aminay mandrakariva Jesosy. Aoka ny programanao irery ihany no tanteraka eo amin'ny fiainanay androany, fa ninona programa amin'ny fahavalo dia tsy ho marina eo aminay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka amindra fo aminao, ananatra ny tavany aminao anie Jehovah ka anome anao fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra no natozao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matozao anareo. Rapitso amin'ny fitony fotoanantsika eto indray, tahin Jesosy daholo tompoko.